fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotra ny malay misaraka groupe anareo zao ny fizarana farosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tariky Randrahona. Tantara nosoratan'ny R. Stefanoela. Novelomin'ny Tsiry, Iaina Soa, niaraka tamin'ny Lova, Saloy ary Tovo. Nandray fiasonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio Niprod. Tomjany dady mety mbola manenjika antsika any ary zareo e. Sa manenjika antsika izany tsony reny anaka. Na zany aza aloha mailo ihaniko. Tena io mijanona io le fiara ry Tovo a. Io aloha io. Tokoa le ty e. Ary milamina tsara izy zany a. Ny hevitra mantsy izy fa tsy hanenjika ty tsika. Eno a? Rehefa tsy nahazo azy tao am-batilampo iny dia ny hevitra izy fa tsy hanenjika azy tsika. Ka hoana ary zany ny ataontsika sa avy dia tifirina variraraka ny avy aty aoriana aty ve? Tsy mety izany ry zandry a. Fa hoana? Andao hivoaka tato anaty tômôbila aloha a. Dia andeha tongotra any anaty hazo any aloha tsika. Dia any aloha any ny sakanana io e. Raikitra ary zany e. Nefa aleo rangaha tsy sakanana izy ka. Fa atao ahoana indray e. Mandeha ny fotoana ry zandry e. Ka miafina tsy dia manalavitra ny lalantsika e. Raha vao mandalo dia tonga dia petahana avy hatraniko. Aleo dia marina ny fiara fa tena nisy manaraka tsika raha izy a. Io ary le fanahiako ry dada. Zay ary le efa teneniko hoe aleo mailo ihany tsika e. Ka kalma fotsiny aloha nareo menaday. Mbola tsy nitsapa vy mahamay tokoa ngambolisa matosa manaraka anay aty a. Andrasy fa ho hita lisan'ny tsara zany hoe vy mahamay zany androany. Tsy le ty atao lasa aza le fiarako. Tokoa le ty e. Dia inona moa izany fa tsy andao hiverina any anaty tômôbila indray dia hiverina hody fa nandamoaka ny tetika e. Ka ohatra ny tsy mandeha mafy akorongely izy e. Raha miazakazaka ve tsika tsy ho tratrany iny? Dia ahoana izany? Andao rangahy enjehana. Avy dia rarafana any rehefa akaikikaikitsika any. Tena ohatran'ny matahotra ry Tovo ka. Fa ahoana? Iza ny mahita raha fandika izao fandehanana mora kely izao. Maty eo marina. Tena aleo miverina ka. Tsy le dia inona koa ary ty kapiteny malemy paika kely ty e. Ka mandeha any ianao raha anandran-doha zany ary e. Mandehana enjeo fa za kosa aloha tsy satsony e. Ampisainako izay tokony ho atao reny tranga rehetra tany am-batilampo reny. Ndao ary hiverina raha izany ary e. Zany koa ve dia hifandirana be eto. Andao ry zalahy, ndao. Ary toa tsy sananaraka e. Sa tonga saina dia nahatsapa hoe vy mahamay tsy azo kasihana any aty. Fa tena hitanao mihitsy ve hoe nisy fiara nanaraka tsika teo e. Fa za ve le tsy hivazivazy amin'izany a. Saingy tsy sandray ngamba dia indry zalahy fa miverina. Dia inona moa zany fatsindao amin'izay zany hody ampilaminanako. Dia tonga soa aty amin'ny tanàna indray zany tsika. Na dia teo aza ny vatona feno nahitra sy ny volona no andrandrana. Fa aty anaty ala sy aram-bato be aty kay. Aty ve tsy tanàna ny dalo ry dada? Andao aloha hiakatra any amin'izao dia sady mahakainy tsika miresaka tsara e. Andao anaka. Tena izay tokoa mety e. Ka andao ary e. Dia ahoana io fiara io? Ajanona eo ve? Io tokoa aloha letsy mba ampidira ao anaty kizoro zany a. Dia enjeo any izay fa izay tonga dia lasa. Ok ary e. Dia aiza zany ry dada ny tranotsika? Toa tsy mba mahita trano ao
mantsy na dia ray azako. Tinge anaka tsy misy trano e. Any anaty lavabato any mipetraka. Ahoana tsara hoe ry dada. Inona mandaitaitra anao amin'izany anaka? Ka dada tsinona manaitrako. Aizaka hoe any andavabato no mipetraka, izany ve tsy ampatahotra be? Tsy misy maninona izany ry anaka. Ay, Aza dino fa eto anilan'ny dada ngeny zanak dada no zany dia adidin'ny dada miaro anao. Fa tonga aloha tsika ity ety atapy tendrombohitra ety tsika no mipetraka. Ka ahoana? hoay ary tomba mahafinaritra ihany ka etiako. Ary misy rano sy vado fisaka be io ambany atsimo io dia misy toerana malalaka be koa. Dia io koa ilay tomobila fa tazana avy ety kay, ary toa tomobila be dia be kay ireo. Fa misy olona ankoatrantsika koa izany ety ry dada e? Tsika ihany ny aty ka. Fa misy namany dada miisa 20 lahy fotsiny manampy antsika aty. Dia mbola vao atsoina izy avy eo tonga aty amin'izay. Ay, fa namany dada manao inona nefa izany? Aleo aloha izany ho any fa efa ty tamin'ity rabila. Ahoana? Dia inona natao manaraka ary lehibe Raha tsareraka vony dia mandeha ny lahy hoety izy tetin'ny zoy rehetrarehetra. Za kosa hiantso any zalahy aloha ho avy amin'izay. Ok ary andao tsika ary maty mizely Dia hono ary se? Afaka mba hazavainao amiko kely ve ny misterin'ny dada rehetra fa tena tsisy azoko mihitsy nge. Hany ka lasa manaraka amboko fotsiny io zaoko. mahakasika ninona le tianao fantatra maty mizely Ny antony alenjehandro tontoanay anazy dia ny asa ataony aty anaty ala mikitroka aty sy ny sisa zay rehetra mahakasika azy dia teneno daholo izay fantatrao. miala tsy maty mizely tsy misy fantatra mahakasika an'izany manaraka ambokony fotsiny ohatranao koa za Aza mba mandainga morsy moka tsy ianao ny tanakavanany. ka natanakavanana za dia tsy voatery hoe lazan'izao fiainany rehetra izao ane izy Mety ho marina aloha izay fa saingy mety ny ampahankely fotsiny no tsy fantatrao mahakasika azoko. lalitsaina be ianao maty mizely nefa ny tenika aminao dia aoka ianao ho tony rehefa tonga ilay ora ilazan'ny marina rehetra aminao Ay, hoenty hiverina amin'izay ary efa tsapako reraka mantsy izany ranjoko izany. Moa mila miresaka ny dada zao fa tia hafantatra an'izao zavatra rehetra iainako izao ka. maty mizely Ahoana izay? tandremo ny misisika loatra amin'ny rainao iny fa tsy tiany izany Izany fa rehefa tonga amin'ny fotoana ilazan'ny marina aminao dia lazainy ho azy eo izany na dia rehefa avy eo azy eny fantatra izay tokony ataoko ary andao haingana ka. Oay ary toa lasa feno andehandeha be dia be tampoka teo ato ry rebila. ireo mpiara-miasa amin'ny dadanao ato ry vony Fa tena olona hafahafa be daholo ne izy izany jereo ane miravaka vakana, bridana, mihosotra kilokoloko tsaitsay izany ohatra mampatohatra izy izany ianao maty mizely aza taitaitra za mihitsy mila kalma foana miaraka amin'ny randrahona izany Ka tena zava-baovao amiko mihitsy ne izao hita amin'ny masoko izao ry se. Dia inona izany izao ny tangorona ny retsy ambany retsy eny ka. mahamonombo ireo ho santatry ny fiarahana indray dia manao fety be tsika rehefa avy eo ho hitanao eo moko Dia taizany na hitombo tampoka teo ka. aza be fanontaniana maty mizely efa ty tamin'ny manatona ty ny dadanao Ay, efa tonga na menada. Mandehana letsy arao maso izay ataon'ny zalahy so misy tsy mety eo ry izany dia aingalahy rebila. eny ary lasa izany ny bandy Ianao kosa ry vony mandehana aloha maka iny etsy ananiny etsy Eny ry dada,
dia mba manaova ianao akanjo mafana fa mangatsiaka ange. Sy dada koa izany ireo olona mpiridana be ireo aza tsy mangatsikako. Ka tsy mitovy izany drivony a. Reo efa zanatany moa ianao vahiny, tsy mitovy mihitsy izany. Eny ary re tompoko. Noho ny avy nanao akanjo mafana dia lasa mipetraka teo amin'ilay seza apototry ny hazo midoroboka be mba hijery izay ataon'ireo olona hafahafa be ireo. Noho ny arerahana be loatra dia rezy torokely nandritra ny 5-7 minitra teo angamba. Noho ny taitra avy teo nefa dia gaga satria tsy nisy olona tsony indray teo na dia iray aza. Fa ahoana ro azy izany? Nanongo tena aloha sao mbola manofy. Nakipiko indray masoko ary nakasaina nandritra 2 minitra teo dia niverina nahiratra avy eo. Gaga nahita ny dada tamina anatona. Saika tsy fantatro izy satria mifehy lamba mena ny lohany, mitazona lefina ny tanany, miboridana ary miloko ny vatany. Toa sady raiki tahotra no ny teny. Dada, Ahoana? fa toa lasa hafa be dada e. Ary lasa aza daholo ilay olona betebete ry dada. Andao tsika anaka. Andao hidina ry amin'ilay dobo ambany arifa efa any daholo ilay olona rehetrarehetra teo. Ianao moa mbola natory dia navelanay teo loko. Fiainana mbola tsy niainako, zava-baovao amiko tanteraka izao hiatrehako izao. Noho ny tonga teo amin'ilay dobo zazy dada dia indreo efa manodidina ilay vady fisaka be daholo ny vatan-dehilahy marobe. Fa anginana tsy misy feo miloaka na kely aza. No entiny dada hiakatra teo ambonin'ilay vady fisaka. Vao tonga teo izay mianaka dia nanofa hofa-tanana daholo ilay vatan-dehilahy rehetra. Nanapoaka basy indray mandeha dada ary nasandra ny ambony ilay lefona teny an-tanany dia niantso tamin'ny feo mahery izy avy eo. Ry zanahary fiankofanay, ndreto indray izay fa navao ny fanekehana eto anatrehanao satria anatitra ny saotra satria noho ny herin'ny menao dia tonga soa eto ampelantanako ny zanako. Mahery ianao. Mahery ianao ka mendrika notolorakasina. Mahery ianao ka mendrika notolorakasina. Mahery ianao ka mendrika notolorakasina. Porfoy ary fa mandre anao. Ase hoy miprofo. Ase hoy e! Fean'izay dia nisy olona efa mitondra karazana zavatra maromaro ary napetrany teo ampovoan'ilay vato ilay izy. Iny koa fa mbola nisy anankiray nitondra kola mena. Niraisiny dady izany ary nitapahany teo koa ny tendany dia nirarahany zavatra tamin'ilay tavoahangy avy eo. Mifaliry namako fa vita amin'ny fanekena sy ny fankatahana fiarovana. Izay vao nilopo eo ilay vatan-dehilahy be teo. Kay efa misy amponga tapaka sy zava-maneno marobe kay eny an-tanan'ilay sasany. Dia sady mira ry zareo no mandiha. Eny fa nadada aza. Oay e. Tsy voatanako tsony koa ny tenako fa avy dia nandiha ho azoko. Rehefa samy reraky ny dia teo izay dia samy nakaina kely daholo. Rehefa mipetraka sabo fefatradiny teo izay dia nitsanga ny rebila ary lasa nandeha niakatra eny an-tapon'ilay tendrombohitra indray. Nitsangana nanaraka azy daholo koa ireo lehilahy marobe. Dia zazy dada sisa tavela teo. Dada, Ahoana anaka? fangatsika mianaka tsy handeha hanaraka an'ireny olona ireny koa ka. Andeha tsika ka. Ka andao ary fa mampatahotra be ny aty dady e. Aza dia mampime ianao anaka. Nga ianao efa tompon-tany aty no alala hoe mampatahotra eto ka. Ka efa alina be ny androko. Andao ary aza matahotra e.
noho ny tonga teo atendrombohitra indray izay dia gaga satria fahanginana indray no hitako. Ory dada, fa lasa aiza tampoka teo daholo indray izany ilay olona be dia be ireny teo e. Inona ary ty taitaitra be ty ry vony a. Ao fa ho tantanako ny zanako raha matahotra. Sa mety hoe tsy mahita lalana? Ao ary na matahotra mafy aho izany ho izao rivo-po voahenako izao dia mahatsapa fahasambarana kosa nefa satria eto anilan'ny dada. Ary ohatran'ny midina tohatra ny izay izany e. Dia io koa fa misy jiro manazava. Way, tena ohatran'ireny any anaty tranon'ireny mihitsy ne izy izany e. Ary kay ato daholo ilay olona be dia be teo koa. Fa mahalalaka ato izany a. Tonga dia niorakoraka be daholo ilay olona raha vao mikadona teo izazy sy dada. Na indray tanana na daholo izy rehetra. Misy miteny hoe tonga soa ianao e. Dia mipetraka eto amin'ilay seza voatokana ho anay sy dada izay avy eo ary iny dada fa nitsangana nandray fitenenana. Manao azafady aloha raha tokandray fitenenana fohy eto anatrehanareo tapaka sy namana no tenako e. Manao azafady fa ny azafady moa dia toy ny tendava manitsana vido ary fangatahan-dalana raha iteny. Fa nomezakaza kosa ho an'ny tenenana. Ny voalohany dia misaotra ny zanaharitsika satria vita soma tsara teto ny fanavoazam-panekena. Misaotra azy koa fa ratsy ny herin'ny meny dia maty ary tena mety tsy hita sady tsy tonga taty ty zanako vavy tokany ity. Izy moa no atao hoe vony. Misaotra anareo ihany koa satria tsy mba nanadino amin'ny fampizarana nareo. Tsy nanadino ny korana amin'ny fanaovana. Fa raha vao natsoina dia manina ary indro tokoa fa tonga. Anohy ny asa indray tsika izao manomboka eto. Ary ho satatra izany izao zavatra rehetra ataontsika izao e. Dado, Ahoana izay anaka? afaka miresaka an'izay ve aloha tsika sy dada e? Ka mipetrara ianao e. Ho eto izay resaka ao izay. Ahoana re izany ny anomboako azy e? Hitany dada? Eny, meno anao anaka. Hatreto ary dada dia mbola tsy fantatro mazava tsara hoe inona izany ilay asa ataon'ny dada sy ireo olona be dia be ireo e. Afaka mba miteny amiko ny zavatra marina ve dada? Ay, eny e. Resaka tsy maintsy ho fantatrao ihany moa izy ity na ho ela na ho aingana ry vony a. Ka zao ho ampahafantariko aminao izany ilay izy androany. Ny angatahako aminao fotsiny dia aoka ianao tony tsara mandre ahy. Ka teneno amin'izay ary fa efa dodina ny eny mihitsy anie izy ary dada e. Eny ary, ao tsara ianao. Dada koa izany, ny olona efa maika izy mbola miodikodina be ihany. Ka indraindray ianao mbola tsy ao tsarako. Tsongokeo ny ry dada rehefa tsy teny e. Ianao koa dia masika kely ohatran'iny ty zanako ty ka. Ka dada tsy na mahasosotra koa. Ao ary fa ho teneniko amin'izay e. Dahalo ny asan'ny dada anaka. Ahoana tsara hoe ry dada? Ay veta ka nandalo tantara mampalahelo be ohatr'izany dada e. Eny e, tsy meko tsy ny any ianao raha nanao dahalo. Nefa tokony mba solution hafa ihany no nijeren'ny dada fa tsy izao kosa e. Asa ratsy ny izany dahalo izany ary dada e. Fantatro sy tsapako izany anaka. Saingy mafy loatra tamiko ny niainana tamin'izany. Dia izao no hitako fa vahaolana.
ka nasany ary dada. Vony aiko ianao fa manome tsiny amin'izao nefa mba ataovy eo aminao nge ny toerako hoe ny vadina fohy fa nately ny fasana, ny zanaka nyndraisana tsy hatanana fa nately ny avany, ny tena amin'io mbola tedaviny le tonton iny ho ately ny fonjany koa. Dia ho aiza ozy ianao e? Sa mety aminao raha ny gadra mandra-pahafatiko tany dia tsy hitanao tsony a? Dia ahoana koa aza nefa raha maty voatifitra mpitandro ny filaminana ty dady. Vony aoka ianao mba handinika tsara misaina milamina aloha e, dia mangataka ny koa ny fitonianao. Zay indray vao afaka ny resaka aminao angamba ka. Eny ary. Zay aloha fa lasa e. Dia inona izany no ataontsika ary tovo sa ho avelavela amin'izao fotsiny ihany ve le mena maso be anareo iny? Tena nazako aza zao kapiteny, tena lany hevitra mihitsy a. Dia ho avelany fotsiny izany inoko. Dia eskiry tsara ary izany ny taitsofina iainy vaovao sy ny fanakianana amin'ny mpitandro filaminana hoe tsy mandray andraikitra. Ohatry? Fangamo izany mpitarika no hoe ohatran'ny hoe zandray no ohatran'ny kafaraina eto le ty. Ka andraikitra iaraha-manana io ry zandry a! Tsy misy hoe mpitarika sy taritin' izany. Dia ketriketra eo aloha fa za tsy mahavita zany ka. Ay izany ny vavanao? Ka efa zany kinona indray e? Sa adinonao ary fa eto ambany fahefako anie ianao io e? Tena tsy adiniko mihitsy zany ka. Midika izany fa azoko atao tsy ho isan'ny zandary tsony ianao raha ilaina izany. Tsy le ty e. Inona koa ary tia miakatrakatra be ty ry kapiteny a? Nareo koa tsy mba mahazaka sangy mihitsy. Misangy aminao amatsy a? Olona mandreraka. Mila vahaolana mahomby avy aminao ara-pitso maraina. Mazava? Voaraina amin'izay kapiteny. Fa andeha hanafika izany nareo. Ohatran'ny makomana be izany ry Rebila. Tena andeha hanafika mihitsy zay rehefa avy eoko. Iaraka aminay nga madomizay le. Koa raha tsy inonako, ny fitaitainako aminareo any aza vataka nino. Tsy misy atahorana amin'ny madomizay. Mahay ane iny dadanao iny. Mahatoky azo daholo zay rehetra. Fa rehefa tojo mipatsaraitsy mivavana ka tsy mampahay ny mahay e. Ahoana Rebila? Milamina ve ny fitaovanao zany re? Efa somary milamindamina ihany reto lehibe. Ka andao ary sakafo rehefa vita dia andao hiala fa mandeha ny fotoana e. Fa firy lahy zany tsika amin'ny mandeha. 30 mandeha androany. Ay tsy tonga dia indray mandeha ny daholo izany fa mifandimbindimby. Eny anaka izay indrindra. Rehefa avy misakafo eo anao avy eo dia tonga dia matory a. Ena ry dada, dia amin'ny firy izany nareo ny tonga? Arakaraka ny lalana sy ny zava-mitranga amin'ny madomizay le. Indraindray azy zay efa maraina mihitsy ny andro vao miditra eto amin'ny zoiko. Izany ve? Zay mihitsy no matetika fanaonay. Ka andao amin'izay ary sakafo fa vita oza zalahy. Dia aiza izany izao ry dada ny andeha hanafika ka? Ngamo anaka hita hoe ho aiza. Any vao mikarokako. Izay hita rehetrarehetra dia hoentina daholo. Ve? Enjana ihany no ty asanareo ty ka. Tena tsy vitako raha ohatra na manokana, mba marina e. Tsy maintsy vita io anaka rehefa ao anatinao ny fahavononana miampy ny zava-misy iainanao. Rehefa tereniny tsy fisina mafy dia miainga ho azy ny herinao hanao ny tsy fanao e. Ary kaina zombo be dia be nareo tamin'ny alina ry Rebila. Mbola kely anefa ireo raha mihoatra ny omba azona isan-kalina taloha mandeha. Izany ve? Dia firy izany izao ireo ka? 17 ireo e. Nefa ny omby azona taloha izany tonga dia amanjatony foana. Dia dahalo tarikiza moa izany nareo ka? Ny anaran-drainaoko. Tarikara ny rahona izany? Iny madomizay. Dia iza izany no makandreo omby ireo aty?
Efa misy laboratoire matanjaka be miara-miasa amin'ny dadanao e. Miisa 13 izy eto Madagasikara. Izany a? Ao Antananarivo ny 5 amin'ireo. Mo valana amin'ny faritra daholo. Dia any ireo no alefa e. Tezy tratran'ny gendarme mihitsy izany ve? Mbola diovina daholo loka. Hitanao tony laharana kavina raisiko atsoratra tony. Anaovana ny taratasiny tony dia afaka mandeha ara-dalàna izy. Kosa tena asa sarotra ihany aloha ilay asanareo e. Tsy mba vitako raha ohatra na manokana. Amin'izao aloha mandeha dia izay nanana vao ihany no atao a. Izay ankoatran'izay ihany mbola tsy fantatra e. Ka mihinana foana ny mivava rehefa miasa e. Fa mba tokony hoe asa tsara ny velomana fa tsy asa ratsy ohatr' izao. Andao aloha tsika andeha. Efa vita reto. Dia efa miandry koa izay dadanao aoko. Tena tsy rariny tsoa mihitsy ty zava-mitranga ty atsapan-drano ty ritovo a. Noho izany dia mila manao hainga be antsika fa tena mijaly ilay vahoaka ka mba marina e. Ka inona indray ary izany ny paika atao amin'izany ry kapiteny? Mila miantso renfort tsika mba hanampy antsika e. Ka maninona moa izany kapiteny raha atao ihany ilay zavatra leny lazainao tamin'iny? Zavatra inona moa izany? Tsy tadidiko ange izany e. Ka le hoe ho any amin'ny dadarabeko inona indray e? Angamo ianao tsy efa tany tamin'iny ka. Za nga nandeha indray tamin'iny e. Fa maninona nefa raha andeha ho antsika izao e? Miaraka. Mbola sarotra be izany ry zandry a. Sarotra izany kapiteny a. Ka tsy ho resitsika izany mihitsy mantsy noho ny herin'ny ananany raha ohatra ka hoe tsy manao an'izany tsika ko tsy ho resitsika mihitsy menamaso. Rehefa sendra be no vitsirangary eo aiza eo a. Mampiasa heliko tsika dia hoentina daholo ny fitaovana avoleta rehetra. Dia firy ary tsika no andeha ho any ozy izy ianao firy? Manodidina ny 500 eo ve tsy haresy azy e? Tsy miverina mihitsy tsika raha tsy maty na tratra le randrahona iny. Ka tsy be loatra kosa ve izany ry kapiteny a? Raha izay ve moa no hita fa mety haresena azy hita ny olana e. Eny ariko. Dia roviana tsika ny andeha izany? Iantso renfort aloha e. Fa farafahatarany tsika tokony miala aty afaka 3 andro eo. Okay, voaraina amin'izay kapiteny a. Tena betsaka kosa tsika izany ry kapiteny a. Ie, ka efa vonona tsara daholo ve aloha ny fitaovana rehetra hoe? Drais, efa norma mihitsy ny ao ka. Dia ahoana sao moa izany no tena fandeha amin'ny pro ry kapiteny? Miaingo tsika izao a. Tsika sy ianao miaraka amin'ny tomobila. Dia ny heliko enina manaraka antsika avy eo. Dia izay izany alahy vao tena hoe traingy oromena maso be miseho amin'ilay ho mafy a. Ary anay alahy androany. Tsy mahakaiza eo tsono iny e. Fa tokony hainga amin'izay aloha tsika fa mandeha fotoana. Ka andao amin'izay re, andao ary. Jery atrika. Koa satria mandeha dia mandeha moa ny fotoana. Ka zaho ary ny fandaminana foy. Kapitaine Nary sy kapitaine Bina miaraka amin'ny sergent sy brigady avy eto an-toerana. Mandeha heliko nareo. Miisa 9 nareo miaraka any. Ary afaka 4 nareo dia miainga eto. Dia tsika ambony kosa izay tariko sy tarian'ny kapitaine Naina ary kapitaine Dina dia miainga sao dia zao. Mandeha tomobila tsika. Ny fitaovana rehetra dia mila atao an-tanana daholo. Ary mila mifandray tsy tapaka ihany koa mba ahafantarana ny fiovanjavatra tampoka. Farany a, mila mivonona tsika. Ary raha tsy mandresy tsy mody, mazava ve? Dada, Repila, fa misy inona ny tohatra vononbonina be izany nareo? Mandeha ny aloha norovony makany Andavabato a. Malaky ianao. Fa misy inona ho ary dada? Mandeha ny fotoana rovony a.
Zay asiako ataonao aloha no atao. Ho fantatrao ihany ny anton'izao avy eo e. eny ary tompoko lasa izany. Antanangana. Mandehana le tsy dio avy aty ivelany zay lavabato idirana iny Rebila. Eny tompoko. Angakaingana. Zao ry zalahy tsy manam-potoana iresahana lavabe tsontsika. Avy dia ho vatanina ny resaka hoe misy fahavalo manafitsika. Ary tena maro dia maro izy ireo ka mety tsy ho tohatritsika mora raha tsy mivonona tsara tsika. Efa tena akaiky izy ireo ka zao no andeha atao I Rebila, mijanona eto ianao. Zany hoe folo lahy zany nareo no mijanona eto. Fa tsika rehetrarehetra ambiny kosa aleo tonga dia eny ampita malaky. Sao mba tsy mety zany randrahona. Sao mba tokony zany hitarika ny ekipeny ampita e. Rehefa zay aloha mifandaminana dia zay na rana Rebila. Andao ry zalava mandeha amin'ny fotoana. dia tonga aty amin'ity toeran'ity indray zany tsika ry zandry a. Eko, asa na mba nahoana ny ray zao ty diantsika ty ry kapiteny a. Fa inona ny mbola mampanahy anao e. Efa kontin'ny azo any ny fandresena fa aty tsisa no alana aty e. Tsy maivana ohatran'izany ilazanao azy zany eny ny mpifanandrina amintsika ary mon kapitany Eny e, fa tsy misy varatra 500 isandray mipoaka zany kosa ary tovo a. Ka leo tsapaina mihitsy ahitana ny tena heriny e. Hoy ianao. Ye? Nefa varatra indray mipoaka fotsiny aza dia efa mety aripaka 100 isa amintsika fantandremo. Ty e. Nareo zany koa na ohatrany lasa malefaka be zany a. Fa hoana e. Reny fa me manakaiky ry zareo ry zalahy. Ha! Ary misy heliko maromaro manatona koa ane izy zany e. Tena oka hitandrina tsara tsika ry zalava ho enjany ty ady ty a. Aleo apoaka aloha le fandrika raha eto mba ho fampitandremana. 1, 2, 3. Zay. Ohatray, inona zany ry kapiteny? Tena nijoboka ato anaty fandrika indray tsika ry zandry a. Oka hitandrina. Allô? Tonga aloha dia zay raha ao amin'ny lance roquette any io tendrombohitra ambany io. Ok. Tena mandefa lance roquette le rony le ty e. Ary maninona mora petaka eto koa ty raha efa manakaiky ty e. 1, 2. Zany ary mivalikavatra e. Très bien le tsy Rebila. Hoay le ty e. Tena tonga dia tsy nisy indra fo fa tonga dia tena nisy lavo sahady zany ny atsika. Dia ahoana ny atao zandry a? No baiko rangahy zay tifitra. Efa tena feno vavabasy manondro aty amintsika ge amin'izao e. Or zalahy. Sokafy ary ny tifitra dia sady mandroso ihany tsika e. Tsy misy miembry zany eo na varatra hilatsaka na orana hipatraka. 1, 2, 3. Ary tena mitifitra vararaka zalahy zany ny sady mandroso a. Dia inona no atao fa tena tsy ho voatosika mora reto. Aleo aloha ampiasana ny hery. Tsy misy miembry zany mihitsy io e. Na dia hifandry ata amin'ny varatra ato anaty alato aza dia tsy maintsy miroso hatrany. Tena enjana be zany varatra sy rivotra zany le aza. Tsy makaiza ho azy zany e. Tsy mila matahotra fahavalo zany ry tovo a. Allô? Avy dia asio avy eny ambony eny e. Le tendrombohitra ety ampitandrefana misy anay amin'izao a. Tena sara eto ry zalahy. Tena tsy ho voatosiko tsika tsony reto fa andao malaky hiverina. Aingane! Ino zany ry kapiteny? Tena nisy dahalo voa ao aloha fa andao jerena malaky. Zany a.
fa rano aloha nytifitra ry zalahy sady efa nijanona koa ilay varatra teo. Tena maromaro tokoa reto ripako reto izany ry kapiteny a. Tena lemena maso koa ty voty. Eny tokoa. Ary miakaiky mifandresena fa lavo aloha ny lehibeany a. Eno a. Andao ry zalahy androso hatrany aloha. Ho fongorona hatramin'ny farany ihany ty andeha andahalo ty fa mpambotry firenena e. Ohatray. Ary tô lasa maizina tapoka teo ny andro le ty e. Hoay le ty e. Sady tonga dia nanora mikija be izy zany a. Tena andao aloha iverina fa grave be ty a. Dia ahoana hoentina ve reto faty reto sa ahoana? Hoentin'ireo ka. Ajanona tao inona ty ary. Dao are. Dao ry zalahy. Iny fa nisava le rahona mainty dia miverina toy ny reny ny andro dia aiza foana ary nandrahona sy ny ekipany sa mbola tsy miverina ve raha ny fahafantarako azy nefa dia ohatrany tsy misy adsony ao satria na ilay heliko teo aza ohatrany tsy miodeo atsony ary nyreny kosa ka ry zalafa tamika dia aiza zany ny sasany fa ohatra ny vitsikely sy reto tamin'reto e sady ohatra miondrika tanteraka ane izy zany e mitomany mihitsy aza ny sasany zany e dia randrahona aiza randrahona atao tsy ao e dia ho sanatria ve ka Ary maninona ho any ohatra ny maloko endrika be izany taolonareo e. Dia aiza foana koa dada. Efa amin'ny 5:00 anie izao e. Nefa toa mbola tsy tonga ihany izy. tsy misy ninina rery mato mizely e Dia aiza ho a dada. ho avy eo foana re izy a mbola misy zavatra manahirana azy zay ihany dia izay mahataraiky azy vao tonga e Fa lasa aiza nefa ary izy e. ka tsy nilaza izay nalehany re izy a niteny fotsiny izy hoe misy dia alehako dia lasa izy dia mbola tsy miverina Le ty e. Dada zany koa angamba mahasosotra ka. Dia inona zany ny ataon'izao fahanginana be izao ka jereny raha tsy mirotsatra ny maso mihitsy rehetra olona sasany rehetra e. ka efa hoe tsy hisy ninina ho a ena koa ranga raha isikotsikotra mahandreraka be ka Ka ianao tsy mety miteny marina tsinona ka. fa tsy efa marina ve zany niteneniko zany hoe tsy misy ninina ho a Ianao zany koa ohatra mora miakatra be izany a. Aleoko mandefatsy. Tsy ho fantatra hoe avy ny marina feninao anay e. Tonga sy ho eto ambadalampy indray zany tsika e. Sady tonga nitondra fandresena. Fa na zany aza tokony mbola miverina any tsika rehefa milamindamina ry kapiteny a. Suramantsy fa mbola misy dahalo be dia be tsy maty ao. Fa misakana an'ilay oram-baratra be iny tsika dia tsy afaka nandroso tsony tamin'iny. Eny e. Fa aleo aloha voalefindreo namantsika maty sy dahalo ireo dia makany indray. Dia aiza tokoa moa zany reto dahalo reto no alevina ry kapiteny? Etsona mpanao gazety aloha a. Dia tanisany eo daholo ny zavanitranga rehetra dia avy eo alevina eny amin'ny fasambahiny eny amin'izay ireo ka. Maninona moa zany raha dorana any ireo a? Tsy mety zany ry tovo a. Fa ahoana? Sady mbola sarotra be kosa zany. Fa tonga aloha tsika ty e. Aleo eto no mijanona. Dia ndao hivoaka tato amin'izay dia ho karakarain'ireo razan'ireo fa sao dia ho simba eo ka. Andao are. Etsy aloha etsy ny ianareo no atao e. Ao alefa fa afaka izao. Dia eo nareo mijanona kapitaina. Eo fa mety eo. Ary eo sokafy amin'izay tsy fiara misy razana itsy ry tovo a. Malaky ianao. Voaray kapiteny.
tena rehefa misy simba sahady zany raha zanyzandry kapiteny a ohatra nefa tena miakatra mihitsy zany fofony zany mariny e. Zay no ozy aho hoe tokony tsy ho atao ela amin'ny fandevenana andreo fa ho simba be eo reoko. Tokony anio tolakandro mihitsy areo dia efa alevina. Ka aleo ary aloha avoaka tato reto dia hiteo ny atao avy eo e. Avy zalahy, avy aloha mba apiko ela amoaka an'ireo tato e. Mba raisy moramora ihany zalahy fa aza dia kofohana be ohatran'izany izy io a. Miakatra be mantsy ilay fofona raha vao atao laisany an'izany io. Nga tsy efa kely sisany aho e. Ie fa indra iny mihitsy isa zao ny tato ka. Oritovo a. Nga moa tsy 7:30 ilay dahalo maty. Ie 7:30 ka. Nga tsy efa 7:30 ireo izy ianao. Ohatra ny 9:30 an'ireo e. Ataovy matotra koa fa tsy. Tena 7:30 ngeny nampidiranay azy tato e. Dia nakaiza tapaka fotsiny tato zany ny anankiray ka. Tena mety disisa angambonareo ka. Tena 9:30 ireo fa tena narahako tsara mihitsy ane izy teo e. Fa ahoana koa ary zany le ty. Nefa ne dia tena nanaraka tsara anisan'ireo koa ary kapiteny e. Fa dia tena 7:30 mihitsy ny faty nampidirinay tato. Tena hafahafa izy zany ritovo a. Fa hono a. Araiza tokoa aloha le fatin'le lavabe tao ohatrany tsy eo ry kapiteny a. Lavabe tsy azoko. Ka le fatin'le mena maso rangava nareo kotsy. Ny fatiny ngeny lavandrindra teo kanefa toatrany tsy eo a. Jereo nge. Mba ataovy resaka matotra koa le ty. Ao ry zalahy mba sokafy kely daholo aloha ireo faty ireo. Malaky nareo. Dia inona zany ny atao ry kapiteny a? Inona ny fika? Tena very hevitra tanteraka ritovo a. Fa ianao ve aloha tena sura hoe tena nampidirinareo tato ny Tsy fotony. le ty e. Resaka ohatran'izany koa vera angary kapiteny dia isangisangina. Za zao mihitsy ny nampiditra azy tao. Dia sady mbola narahako daka koa lery tamin'izany sady lazaki hoe tratra ihany ala amin'ny farany a. Dia tamin'ny fomba ahoana ary zany no nanjavonany tao e. Ny varavaran'ny fiara nefa dia tena nidy tsara mihitsy. Dia samy mametraka fanontaniana ohatr'izany daholo izao tsika rehetra amin'izao ko inona moa. Noho izany dia tsy misy afaka hamalika dia iza moa izany no ilaza mety ho marina amin'izany eo? Dia inona ary zany no atao manoloana an'izao zava-mitranga izao e. Iny anie tokony rodrotehanareo tamin'ny balatany aloha vao nentina taty e. Zaho ty lasa olana indraiko. Ka tsy efa bala telo ary veniny netefa tamin'iny e. Nefa dia mbola zao ihany, zao izy tsy hita zao ihany. Tena andao mihitsy aloha ody ritovo ka. Ohatra ny marary zany lohako zany marina. Tena na za koa aza tena ohatra ny fanina mihitsy ry kapiteny mandinika izy e. Tena andao tokoa aloha ody rangahy. Raha pitsondray mahita izay tokony ho atao eo e. Herinandro izay ny lasa nefa mbola tsy niverina ihany dada. Fa dia lasa aiza loatra re ny dadako iny e. Ohatra ny manana zavatra hafa izany mihitsy ny saiko izany no marina. Variana be ne mahatao misely izany e. Oay, ianao koa dia manaitra ka. Azafady ary. Fa inona aloha mahalasa sainanao eto e. Tena tsy fantatrao ve sa hodinao adala ny zavatra isako sana ary rebila? Ary to lasa masika tampoka teo ianao e. Ianao tsy inona mahasosotra. Efa hita izao fi dada ny mampiasa ny sain'ny olona ka mbola anontaniana ihany. Ay ve. Ho avy foana re izy a. Zao mba tokony tenenina amin'izay ary mariny. Nefa aoka mihitsy loka. So ahita loza fanondroana eo ka ahita rara. Ka efa herinandro ange izay e. Nefa mbola tsy tonga ihany. Sady tsy fantatra hoe lasa aiza koa. Ary toa tsy miteny ianao fa lamindrika fotsiny eo e. Za koa mahatsikatra fa lasa vitsy kely izany sisinareo a. Sady ohatra ny hoe rakotra lahelo be izany daholo. Avelako ianao no ro maty amin'izay la. Zay fa lasa aloha e.
mesetovo Ha? Fa angatra ve sa matoto e? ino ty taitaitra be ty ry valy a Ie. Ay, tsy taitra indray aka. Ay kosa tonga tsy natsonana sesika ny razana araka ny fomba fiteny alahy ary ataoko mahita ela androany. Efa hito mihitsy azy ao dia ataovy izay ataonao e. Ka tsy ampiandre lalaly ty fa tonga dia zany tatazo a. Nga tsy misy mafimafy kokoa noho izany ry valy a. Oay le ty e. Tao tsy niotsona akory le ry. Aleo ranga raha fanavary raraka any a. Ho aiza io e. Ka zany ary ny mafimafy raha mitady alahy e. Zay fotsiny ve ry valy a. Oay le aza. Tena tsy niotsona mihitsy le ry e. Marina raha tsy ohatran'ny tena matahotra zany a. Dia ahoana? Nga afa-po sahady ry valy avako a. Ary anjarako indray izao raha afa-pongenao e. Oka. Mifona re tompoko, mifona ranga. Ary toa malaka mifotro izany izy e. Nefa zaza mbola tsy mihetsika eto akory. Marina raha tsy zay avao tena ho faty eto zany. Dia inona reny ataoko e? Sa hiandry fotsiny izay ho ataony eto ve? Zao noho izy ry zandary be tsisy saina. Mbola tsy anio akory ny datin'andrinao. Fa raha mbola amin'ny manenjika sy mikasa ny hamoana ianao dia tsy maintsy ho taperika ihany ny andronao. Mazava? Ary zay fa lasa e. Amin'ny manaraka mba hidio ny trano fa lasa tafiditra ny daly mora foana. Ino le ry fa lasa? Hoaiza ny atsemboako Marina. Ary fangatoko moa zany mbola tsy midiko ny vavahady e. Eny tokoa. Tena adiniko ny nanidy azy. Aleo ranga aloha tonga dia hidiana any ana. Enjana koa zany fanadinoko zany a. Zatra nisy anikala voninkoa moa ako. Dia zany. Tena marina ve izany zavatra lazainao izany ry tovo a? Tena tsy misy laingako zany ry kapiteny na dia kely aza. Ary sao dia mba nofinao kosa ary izany tantarainao amiko Tsy izany e. lety e. Maninona koa rangara tsy mifanamaivana be ohatran'izany tsika? Ka hita avy izany ny marina e. Olona efa maty anie izany randrahona tany sanao eto izany e. Bala telo be izao ny nety efa teo amin'ny fony. Sa mety ny averina angamba izany ny fanena taminao izany e. Matoa tsy laitra amin'ny bala. Fa sao dia adininao koa ary fa nanjavona tsy hita ange ny fatiny e. Ka efa maty izy mifantatra na hita na tsy hita ny fatiny e. Ny fatiny koa ve moa tsy efa natao ny biby dia sakafo any anaty ala any? Tena ohatry ny amaivaninao mihitsy nge izany ry kapiteny e. Tsy hoe manamaivana izany aka. Nefa tsy haiko izay fandraisanao azy ihany e. Izay aloha ny marina sy azoko tenenina aminao manoloana ny nofo tantarainao aho. Tena alina ty vao tonga ty an-trano. Be loatra koa moa iny asa androany iny ko. Aleo voaina amin'izay aloha ny vavahady dia hiditra fa efa tena mangina ny aty ivelany aty izany a. Andriamanitra ary fa iza koa io lehilahy mipetraka eo atokoana ambaravarana iny. Miondrika koa moa izy dia tsy tazako ny endriny na dia mirehatra aza ny jiroko. Dia taiza nefa io no hiditra e. Maninona moa nefa raha anontaniako. Nefa aleo mailo ihany na dia izany aza. Aleo aloha avoaka lepleta ato. Fa inona ny mampianana anao eo ry kapitena? To imena maso. Matoto vesa. Tena za tokoa ty ry kapitena.
Ary zano fa mandraha fa tsy matotoa akory. Ay kosa zao zany le hoe lolo manantona foniny a ary iny falavo ay kely aina kaiko bala ray monja dia nahafaty azy dia ho atao ahoana moa zany io fatiny io nareo aloha tsy nitovy dia asaina makaty rehefa tonga eo izy ve tsy ho hita izay atao. Dia ho atao ahoana zany izy ity? Tonga dia izao ihany io dia ho alevina tsy angatanandro fa sao dia manjavony eo indray mantsiko. Raikitra re ary ao aloha esorina teto amin'izay ary izy ity e. Ao ianao avy etsy amin'ny tongony dia izaho eto amin'ny lohany eto. Ao ary isa 2 3 opa Tratra ihany ialany ny farany a. Seho azo mafy ialany efa matina ihany ny farany. Fa hono ary maninona tokoa moa zany raha tetehana any ny fatiny ity kapiteny a. Sao mantsy dia anjavina ohatran'ilay tamin'ny Rio ndraiky. ho tetehana ahoana koa zany fa tsy azo kortovo a. Tsy lety e. Tetehana ohatran'ireny mitetika hena reny na ma. Maninona tsara hoe Zanyko. dia ho vitanao ve nitetika olona ohatranao? Inona ary ny zavatra atao tsy ho vita zany ry kapiteny a? Tia koa ny ohatran'ny anadala antsika isaky ny mihetsika eto mantsika. Tsy aleo atao amin'ny mangy anazy ihany. Tena tsy vita zany ry tovo a. Aleo aza mieritreritra hoe dorana. Eny e, raha izay ny hitanao fa mety dia aleo dorana zany. Ary tsy endrasana ela fa aleo tonga dia hiantso ekipa dia zao ihany dia atao izay. Fa tsy atao anaty tanànako ato kosa aloha ny dorana io a. Sy fangamo izy ho dorana ato kosa e. Hoentintsika ery an-tendrombohitra ery izy dia eny ny dorantsika. Ka tsoy amin'izay ary ny ekipa dia ndao ho vitaina malaky ity mission ity e. Mandroso ho alina ihany ny andro mantsiko. Voaraina amin'izay kapiteny. Fa inona zany ny olana tsy mampirehitra an'ilay hafa ao e? Tena nazako aza nge mba gaga ry kapiteny e. Tena ny alanenina nampirehitra azy ao fa tena tsy mety mirehitra mihitsy e. Dia ahoana zany no atao? Ka ialany zalaneninao ilay izy. Iny mety hoe ilay rivotra mahery loatra koa ngamba mety hoe mahatonga an'io tsy mirehetrako. Ka efa ho adin'ny roa latsaka kirana izay no nampirehetanareo azy teo ry tovo e. Nefa dia mbola tsy nirehatra ihany. Eno a? Tena ohatrany tsy miaramila kosa le manao zavatra raha ohatra izany a. Eny e, io ary loha ataovinao indray raha ohatra ka hoe mahavita ianao e. Ohatrany hoe faly ny teny sy mibaikibaiky miaraka amina eto fotsiny ianao. Enao indray zany no lasa baiko a. Mety kosako. Tsy lety e. Maninona rangara tsy mifanadroadro ohatr' izany a? Nareo tena oly ity e. Ary lasa aiza tapoka teo ilay faty e. Fa ianao ve jamba tsy mahita an'io e? Ry lanitro, fa aiza tampoka teo tokoa? Efty ahy e. Losinina re ty mitrango ty e. Dia nihevitra mantsy ianao ry kapitenina fa maty tokoa a. Ary na maty tokoa aza dia maninona ny kasainao viraviraina ny nofoko ry tova? Ary satria nareo tsy mitsahatra ny mikatsaka izay alevina dia mahatatesa amin'izay ary ny valiny e. Dia inona no atao ry tovo a? Dia inona moa zany fa tsy miady e. Ohatra ary lasa izy izy teo. Ohatra zalahy, andao aloha atao sava ho atao anaty hazo ato iny e. Ary raha vao hita eo iny dia tonga dia tena tetehana avy hatrany mihitsy ny fatiny raka. Jejereo zalahy tsy lovy eny ambony hazo eny fa sao dia eny raka. Dia samy mailo tsara ihany fa sao dia sendra tsy hampozony eo a. So ary dia mba efa tsy ato anaty hazo atsony kosa izy. Aizaka izay ve dia tsy hita ihany raha ato iny.
toizany aloha ny fitadiavana e. Tsy maintsy ho toizana ny fitadiavana ary kapiteny fa tsy maintsy atoina e. Ao ranga tonga dia asiana tifitra fahoany aloha. Zay any dia any. Eny e, mety ihany aloha zany e. Ka mihobaiko ary zay e. Ary zalahy sokafo ny tifitra. Dia tandremy fotsiny saotsika samitsika indray no mifamely eo a. 1, 2, 3. Zay e ny le nandrasako fa tonga. Elisan'indray aloha androany dia ho aripako tsy asiako indrafoa. Miseho azo hoenjana loatra mantsy ka dia fampitady ato tsika androany. Ary zany koa ary ny tifitra an-tsamba fa mandripaka e. Ory kapiteny e, tena ohatra misy mamaly anie ilay tifitra ataontsika e. Jereo nge fa efa misy 5 vosady ny namantsika e. Jereo fa telo tonga dia ny ray mitsipaka. Ary tena vafy izy zany ry kapiteny fa ao loha asiana fihamorana kely ka malaky e. Ka andao malaky ary. Ary zalahy sady mitifitra amin'ny hemitra. Dia mitandrema tsara e. Hoay izay ho elisany e. Tsy ataoko misy miangana zany eto na dia ray monja aza. Ndreny fa nihemitra. Aleo aloha tonga dia zakanana avy any aloha indray e. Ary aleo sady tohizana ihany ny tifitra e. Tena ohatrantsika asianao nge sisa ny olona miangana ary kapiteny e. Marina raha tsy tena ohatran'ny tena tahotra tapoka zany ale aza. Ka naza koa aza ne zany sady reraka mafy ny lasa matahotra ary tovo e. Tena miaika aranga fa mafy le mena maso a. Mba marina e. Eny e, mafy izy fa ahoana zany tsika asianao ty? Ahoana? Tsy etsiketsony ary tovo a. Ka ho foaty eto nge raha hijanona eto ry kapiteny e. Ka reraka mafy aho a. Malemy ny tenako ray manontolo. Tena tiako vao raharaha marina. Tonga eto amin'ny tsotsoromamby isarahany zany tsika izao ry zandary zadra raha. Andriamanitra tena tsy misy fika azo atao tsony ty ry kapiteny a. Dia ho faty tokoa ve zany tsika e? Mifona re zay tompoko. Tena mivaly fa resy zay e. Tsy andre mifonanareo mihitsy aloha ny ahatongavako eto a. Mba hivereniko kely anie ny lasa ary tovo e. Tsy laza afa-tsy ny nanaovanao ny zanako a. Momba vita ny fonana ve zany aminao e? Ha? Ka tsy zany anie tompoko fa... Ampanginy ny vavaly ty fa... Ay, maty a. Tena voatifitra ny felatanako marina. Kay, maty a. Elahy io mihitsy tsy nitsahatra ny nanentsika ana. Nanomboka tamin'izay sy atema niaraka 20 taona lasa zay. Mandraka izao. So dia very lafahadiniko ary reny endrikendrika reny. Nandora ny lisan'ny trambongo keliko. Nandaozany atemana. Ny tsy nahitako ny zanako. Mory reny amlahy. Valio tia. Ay! Kay! Oaka re! Oaka fa tena resy zay e. Tena tsapako fa tena tsy nety tokoa ny natao. Nefa tena mifona e. Mifona. Tena oaka re izy fa mijaly a. Tena mengavy re raha aza atao tompoko. Mangina aloha ianao ry kapitena fa mbola anjarako izao a. Ho avy aminao eo ihany avy eo. No elasin'ny ray aman-dreniny lady izao. Tratrako ny tanjona izay nanendrikendrehan'ny lisany anahy. Lasa dalo rain-dany ah. Ary tsy azo ny lisan'ny kitihana zany mihitsy fa manandran-doza izay samy kitikitika ana zany lia. Ary ela be ranga zany fa rehefa tsy manan-kambary elahy dia mampamando metsy ah. Tovo a! Tena maty koa tovo. Sarery sisa. Fonoko afa tsy te ho velona etsony. Tfiro a! Kalma ihany aloha ianao kapitena. Tfiro a! Ary mandehana toy izy aloha ny asanao fa mbola tsy andronao ny androany e.
kanefa raha mbola mikiribiby mikitikitika anay ihany kosinareo dia aza mieritreritra no hafa maina. Zay, velomy ianao. Vonoa sa vonoa faty tova matamoly ny ekipa rehetra tsy isy velona tsony tsy rariny tena tsy rariny zao e mafy tena mafy nanirina re antso vonony e. Ary iny ty malasa saina zandry Andrekaka eo fa to inona? Angatra sa matoto. Mandehana ianao ka. Mandehanao fa matahotra anao e. Ary tamy iny tena mifona tompoko. Aza manatona ary ianao e. Aza dia mahita tao letsy rebila fa nga tena ohatry ny mahita matoto sy angatra mihitsy ny mahita ana amin'izao e. Raha zahoana fa tena ianao tokoa ve io e. O rebila, ngamo ianao tsy efa maty voatifitra ka. tsy misy olona maty tsy amin'ny andro ny zandry ary aizany zanako Ao izy ka. Tsy azoko mihitsy randrahona. inona ny tsy azonao e? Ngamo ianao tsy efa maty voatifitra le tamin'iny e. Zay zao efa namofo daholoko. Efa hoe tsy misy maty tsy amin'ny andro ny zano fa mba nanahoana tokoa aloha ny fihetseham-pon'le zanako e. Raha nylazana hoe maty ahoana ozy izy? Ka ahoana? Ka mbola tsy nitenenay tamin'ny mihitsy ane zany hatramin'izao e. Zany Tena saikatra matsy ny vava ny ilaza azy ko. dia mba nanao ahoana izy tsy nahita ana nandritra n'izay tapabolan'izay ka? Ngamo hita e. Fa misy fotoana izy mila vaniny dia misy fotoana koa izy rakotra lahelo. Dia misy fotoana izy tsy ahita teny mihitsy e. Fa ahoana tokoa aloha tsy nahafaty anao indray e. Mbola tantara lava be ny amin'izany rebila. Ao fa manaraka ny tantarako aminareo ihany. Zay aloha fa andeha hijery ny zanako ka. Eny ary e. Randrahona. Tena tsy maty zany izy kay. Tena andeha nankaiza izy zany nandritra n'izay tapabolana tsy nahitana an'izay e. Nefa tsy ho fantatra eo foana ve zany. Aleo aloha anamboarana sakafo sy ranomafana izy. Velom-panantenana ery aho zany. Velona indray ny lehibe anay. Mba ahoana ary izao ny hafahalily le zanany ao e. Raha vao mahita azy. Rebila nga zany manatona ty zany o. Rebila ianao nga ho zany. Hoay, to dada. Ahoana vony Dada malalako. To ela be dada fony veriny. Inona re ty raha maso ty zanako? Ka faly be ana hitany dada ndraika. Efa tsy nanantena ny hitany dada tsony ny hafa efa namofo e. Zany ve? Ka ajanony amin'izay ary ny ranomasy e. Olona faly ve dia hitomany ry vony Fa taiza foana zany dada nandritra n'izay ela be izay nefa. Mbola nandeha nandravan'ireo tambazotra miketrika fatratra ny hahafaty ary eo zanako Zany? Ary vita ihany koa ny valifatiko. Afaka miaina mpilaminana amin'izay tsika miana. Zany very dada? Hoe tena faly ary dada. Ary aloha fianko mihitsy zany dada malalako zany ka. Natolotra ny malay misaraka groupe nareo tany fizarana faharosady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tariky Randrahona.
tantara nosoratan'ny R Stefanoela. Novelomin'ny Tsiry, Iaina Soa, niaraka tamin'ny Lova, Saloy ary Tovo. Nandray fiasonana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.